manolotra ny arahaba tompoko na dia foana aza ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy tany amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana dia entanina mba ho mailo sy tandrina trano ny mpiandrika rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety mbola andrivotra ny andro amin'ny akapobeny. Raha ny toetry ny andro ety tanety kosa indray dia mbola ho mando hatrany aloha ny atmosfera ka miandrandra oram-baratra ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Nitsitokotokana nefa izay oram-baratra izay amin'ny akapobeny. Ny morontsiraka andrefana sy ny morontsiraka atsimo kosa dia mbola mijanona ho maina hatrany fa ano any amin'ny zoma no tombanana isy rindrin-drahona andalo ka mirotsakorana indray any amin'ny faritra atsimo nosy. Raha ny vinan'ny maripana indray dia isy fiakarany miandalana mandritra ity herinandro ity. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia andrahona mety isy orana tandrifin-drahona arankotroka indraindray ny any analanjorofo atsinanana, vatovavy, fitovinany ary atsimo atsinanana. Isy tandrifin-drahona andalo ny voamaraina manodidina ny samborano andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny aty amin'ny analanjorofo, analamanga, ny ilany atsinanana, ny faritra itasy, vakinakaratra, moromani ary matsiatrambony. Ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Morontsiraka andrefana sy ny tapany atsimo nosy moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na hiba ny toerana kokoa ingaby masoandro. Ny tolakandro indray dia ho maina na andrahona mitsitokotoko. Ny morontsiraka ny faritra Sofia, Boeny ary Melaky mety isy any ny erijika isina tandrifin-drahona indrindra ny alina. Ho maina kosa ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Menabe, atsimo andrefana ary ny faritra Androy. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra orana tandrifin-drahona arankotroka indraindray mitsitokotoko ihany nefa izany amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripanantsika manodidina amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana. Misy fiakarany 7-20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana manodidina amin'ny 30 na raika amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra raha toa ka ho tafiakatra 30 degré zany any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray dia mivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra sy morontsiraka atsinanana ny oram-baratra. Ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo ny faritra avaratra andrefana dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona indrindra amin'ny fiaparan'ny tolakandro na ny alina. Morontsiraka andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara dia andrahona vitsy na ebalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 5-30 na 9-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Tafiakatra raika amin'ny 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany ary mety anangy hatrany amin'ny 3-30 degré any amin'ny morontsiraka atsinanana. Ny vinan'ny toetry ny andro ny zomary no hamaranantsika azy dia ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, ny atany ny faritra Boeny, mihitatra taty aloatra mangoro, analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Tombanana ahazo oram-baratra ihany koa ny any atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana, fitovinany, vatovavy ary ny manodidina ny matsiatrambony sy Iorombe. Ho antsika eto amin'ny afovoantany dia andrahona mety isy any ny erijika isina tandrifin-drahona indraindray. Morontsiraka andrefana kosa zany hoe morontsiraka ny faritra Melaky sy Menabe dia andrahona mitsitokotoko na ibalika be ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana dia tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alakamisy fa manodidina amin'ny raika amin'ny 30 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany zany hoe hafana ihany zany aloha amin'ny akapobeny. Ny faritra avaratra andrefana kosa dia manangy hatrany amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra ary mbola mety ho tafiakatra hatramin'ny 3-30 na 4-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka atsinanana. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro faraka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia iny romenanao indray ny tamin'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany ny fiatranao MS avokoa ny rehefa voaray mahakasika ny tamin'ny falitony-drivotra teto Antananarivo. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina mbola hijanona ao ambany hatrany ny tamin'ny falitony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.